Atolotra ny radio plus ho anareo mandritry ity herinandro ity. Mandova velona. Tantara mitohy nosoratan'ny Ajara Andriamanalmanana. Ireo nanome anany tantara tolotra Andriana Arsan sy Romi Armanana, niaraka tamin'ny Clarisse Rajona, Prise Karakota Armanana ary Ajara Andri. Nandry feosana natotosy Ajara Andri. Andro voalohany. Fa iny zany fampiasona maika be zany mama. Zany raha tsy efa mandodona be mihitsy le olona nirahanareo tany. Hita oara zoky. Ny sasalambako ary navelako mihitsy fa zao de zao ny filazany be raha tonga tany an-tranoko. Eny, tena nampiantso anareo terimena dahany mihitsy afarak'izay aingana ka satria ilaiko ny hevitrinareo tsirairay avy. Nefa le faralahy keliko ty mbola tsy tongako. Tsy aleo ve aloha andrasantsika izy? Ary mama ka, mbola be dia be izy zavatra ataoko any an-tranoko any. Sady ny sakafonay atoandro raha mbola tsy mitokona akory. Fa anga de zava-dehibe ohatry n'inona no mila andrasana ny toko zany e. Tsy izay menadavy de efa tokony atapaka an'izany e. Ka ilaina ihany koa nge raha olona ny heviny e. Ary fanapahan-kevitra tsy azontsika iverenana tsonany izay tapahana eto e. Inona koa ary mba haintoky amin'izany e. Ny fianarana ataony ary zao efa mila tsoarany ko. Koa zany izy hoe fanapahan-kevitra lehibe. Resaka olon-dehibe zany no atao hoe fa tsy misy tokony hidirany toky e. Marina mihitsy zany Romanitra. Ka hoe toromama ny teninao fa lany andro eto fotsiny tsika. Tsy mety zany ry izy menada. Marina fa hoe izy rery mbola tsy manambady aminareo telo menada. Izy ihany koa ny zanaka mivady farany nefa ny fananatsika sy ny arenantsika mihitsy eny vao kitiketo e. No zany ilaiko ny fanatrehany ka. Fa misy inona ry mama? Nisy naka nga fananatsika ka? Eno a? Sa nisy ny sandoka indray? Tsy zany re. Momba ny aretin'ny rainareo ty mihitsy ny tena manahirana ka. Zay ny antony antaniko anareo hoe raha zoko menada. Efa atonareo? Tonga ianao. Fangahany ravalosa tsy nisy prof indray. Mandreraka mihitsy ry mama. Isan'andro zao de tsy afaka mampianatra foana hono mpampianatra anay fa marary. Ka tsy hitako mihitsy nge zany zay ano izany lany zany e. Tsy aleo lesy tonga de mitady asa. Ka mbola mazoto kosa izy raha olona. Tsy aleo ve izy ano rehefa mbola araka ihany e. Na mazoto arangery mama de tsy hita kosa zay mbola andaniana vola amin'izany e. Ny mpampianatra ary zany tsy miasa foanako. Rehefa zay ny tiany de aza feranareo menada izy e. Ela be zany mama fa tsy zany tokony dina hevitra eto a. Zany resaka maika be ilainao anay telo menada zany lazaina fa tsy aresy lahatra ny famafisan-dohan'ny toky eto raha izany. Hita ho fa resak'inona zany ry mama? Misy idirako nga? Tena misy mihitsy ka. Ary akina no avinareo telo menada mihitsy. Zany ohatran'ny mahaliana izy zany ka. Ka zao ary. Zany very mama. Ka atao ahoana moa rehefa tsy misy horaisina tsony e. Vonjy aina nge nataotsika ka tsy hitako zay mety hotsininy zany raha hoe hivarom-panana ny tsikako. Marina mihitsy lesy zany sady fanana ny dada sy mama ihany nge reo e. Tokony ampiasaina rehefa misy ilana azy. Indrindra moa fa hoe hitsaboana ny dada. Ka efa niezaka nitady ihany araka izy saingy tsy araka tsony ny vidim-panafody sy ny saran'ny fitiliana tsy maintsy atao isan-kerinandro ka. Marina fa hoe manampy ary tsy mikely soko nareo zanany nefa tena tsy maharaka ary reto lazaiko anareo fa tena tsy mahita toro mihitsy isan-kalina. Ka inona moa zany le tokony andrasana ry mama? Maninona ny tsy faritana zay amidy de hitedavana mpividy farak'izay aingana fotsiny? Sady za mahita mpividy na de rapitso ihany ary. Ary to tsy miteny ho ianao ry toky.
fanananao sy isan'ny lovanao koa nge zany resahana eto zany e. Tray, to miondrika fotsiny tianao. Ka zavatra tsisy fatany zany ry mama. Ary tokony tsy mbola idirany ihany koa nge zany e. Tsy hoe miondrika akory de tsisy ambara ry mama fa ohatrany tsy de mazoto amin'izany fivarotana trano sy tany kasainareo atao zany a. De tsy maintsy ho tonga amin'izany ve tsika? Fa ela ve efa lasa dala ary toka? Aiza ilahy nahita vola hitsaboana ny dady eo? Ny fidiram-bolana isy raha oely efa fantatra elahy ihany. Ka zay mihitsy nge le niteneniko anareo teo e. Tsy mbola takatry ny sain'le dala akory zany. Ka aleo izy re mba hanazavy e. Tapenanareo vava kosa nge izy e. Mitenena ry toka. Inona ny antony tsy mampazoto anao anaka? Marina ngery zareo hoe fanavotana ny dadany ataotsika e. Fa inona moa tsy tadiavantsika vola hafa? Ohatra hoe mindrana vola any amin'ny banky na any amin'ny fianakaviantsika hafa any. Averina tsikelikely ny azy rehefa sitranao soamantsara dadako. Fa sao de very lafa vola kely ary zany. Amina milion nge zany ry toka e. Sady iza lesonao pindrana lan'izany fotsiny eo a. Tokony mbola hitady solution hafa tsika ry izy telo mianaka. Anenina amin'izany nge ho atsika any ariana any. Rehefa zay ny tapako mama sy laniny amena dady tsy maintsy manaraka elahy. Sady inona fotsiny moa mahazoky anay e. Fa tsy tokony hifanerenao ohatr'izany kosa le izy raha zoky e. Teny rana ny tokony atao satria samy hompandova ny dada sy mama daholo nge tsika. Ary mbola reo velona reo izy maso mandidy amin'ny fananany. Tsy atao hifamaliny zany e. Rehefa zay ny tapaka ry toky de aleo zay no rahana. Zany no ohatra ny ampiady anareo. Fitako, mianan-kendry. Ataovy ary rehefa zay no mahate volana ny sainareo e. Tsy maninona fa hotrotroko ambavaka nareo mba tsy hanenina ny ariana any. Efa zay ry mama. Ka inona anao midy meloha am'izay ary? Le trano saly tany. Tsy aleo ve lesy le trano a? Iny zao bebe vola kokoko. Rehefa tsy ampindray iny de zay vao amidy le tany. Ka ento aty ary retsy taratasy retsy e. De aleo tonga de atao zao de zao ny taratasy fanomezan-dalana. Zay mihitsy fa ela loatra zany ka. O eto aty reo ry toka. Rehefa tsy akinareo de alao eo. Aleo andefatsy. Niany le tiako lesy ze akan'io avy. Nkisany ala angalako azy e. Reto oromanitra. Manao sony fotsiny eto nge no ilaina an'la eto ry toka e. Ka manao ahoana ny fianarany sery toka? Tsy de misy manahirana akory? Aoe, mandeha moramora ry dada. Miezaka mitady fanampiana kora fa matetika tsy afaka mampianatra foana amin'ny profinay sasany. Tsara zany rehefa mba mavita miezaka se. Aza tonoina fa tokony anararoatra se raha mbola afaka mampianatra ny se zay mivady a. Reto zokiny se rehefa tsy fidiny. Ka zay mihitsy nge ny fiforako andro aman'alina ry dada e. Ezaka mba ho tafita. Izy moa mahafantatra raha za ihany no lasa dokotera hitsabo any dada rehefa vita ny fianarako. Zay koa ty. Tsara zany rehefa mitazona tsara ny tanjony se ohatran'izany se. Fa omeo rankely amin'io zingambola latabatra io alesy azafady a. Mangetahita anga dada. Andraso ary. Ty ary ny rano dada e. Misaotra leroa. Fa ono a? Ahoana zay ry dada? Sahirana be mihitsy nga izy dahan'izay. Tona angingina mantsiko. Fa nga tsy nandalo taty mihitsy zany ry zareo. Tsy efa ho tapa-bolana zao. Ny reniny se foana no manatitra sakafo sy miandry anay aty rehefa tsy afaka iny se. Mba tsy mety kosa nge zany ataondry razoko zany ry dada e. Izy ary no tokony hifandimby hijanony atyko. Ary ndre veriko fa mifandimby aminay sy mama nge izy mianada. Ka mifandimby ve tsy ho hitan'ny se eo e? Ary andraso fa tsy eo namiko nga. Aza manao an'izany sery toka. Mety misy manahirana andry zareo koa nge any atokantranony any. Ka na zany aza ry dada. Tsy rariny zany. Tokony samy andrainy andraiky ny daholo nge zay telo menada e. Fantatro ane izany. Fa tsy azo ny seterena amin'izany izy. Mbola ho hita eo ihany zany ry dada. Aleo aloha zany defa efa miray sasany ka zao. Mbola hiditra am'roa. Mandeha ana ary. Sao de ho tara eo kosa e. De mangatsatsy ary dada. Mandalo eo ary hariva rehefa avy maka akanjo fa toroko androany miandry aty mantsy. Eny ary.
mba hakatondro se io varavarana io rehefa mivoaka eo se tsy laitra koa le fofony ety amin'ny hopitaly ety. Eny ary zay aloha fa lasa tena mbola marary dady, hitako tena mbola atsatra tanteraka izy no sady reraka be ary zareo tsy misy hitana iray azy. Zany efa ty tsy maintsy mbola andeha hianatra. Eny efa nilaza aloha mama fa ho avy eo aza matahotra ary dada fa tsy maintsy hanao an'izay farahiriko na amin'ny fianarako zany na amin'ny fitsinjovana sy fanarahana amin'ny fahasalamanao ety hianatra mafy ary tsy maintsy tratrako ny tanjoko. Ka nanahoana ny valiteny zareo ry bavy? Sa amin'le prix atsika very zareo sa niemotra indray? Ka eo indrindra zao ny olana Raoelina. Zakandry zareo izany 10 tapitrisa izany fa 9 tapitrisa ihany ny vitany. Sady amin'izay ry zareo indray no mamila filako. Ohatrany hoe izy ny manapaka, mandreraka. Dia ahoana natao amin'izany ry manitra? Le volagna eka tena ilaina farak'izay aingana mihitsy. Mamo efa tsy mahatombona mihitsy. Ka maninona ary andao lazaina mamy izay prix izay dia manantona ny dadintsika. Mila manapa-kevitra ngera zoky sao votsotro indray mantsy ny client hitako. Andraso aloha aza mikoropaka be ohatran'io fa zay le tsy avy tany zavatra mihitsy. Lahy koa ty to monsieur mahay be nefa tsy misy apoka akoriko. Aiza rangako mbola za ihany mahita kila alohan'ny lahy. Romanitra, zay le mbola tsy mahampiady anareo. Rehefa miketrika ary bavy dia mila lefa lavitra ny saina. Ka lavitra treza ary atreto ihany ny takatro. Afa hono afaka jerentsika sindry miaraka ve aloha zany olona zany Ka tsy haiko zao hoe hotratratsika ve izy ta ahoana. Fa nga tsisy numero azahoana azy ihany ka. Misy ka fa somary sarotra be vao azo izy satria mandeha lava mantsy dia tsy dia tena mipetraka eto. Ka andramo aloha romanitra, mila za mihitsy angamba mandresy lahatra azy fa tsy haindry le izy. Andraso ary tena simba eto indray zany nitetika raha vao tsy bohan-Raoely loko. Aleo ampiasaina ny ati-do. Samy fetintsika ranada, tsy avelako andingana anazy zany ianao. Fa raha tsy efa fantatroko ndraso anaovako azy. Ohatra fa ahoana misy inona? Ka tsy mandeha ny telefona aniko. Dia inona zany no atao ka? Ka inona moa ny afaka atao eo Raoelina? Dia tsy maintsy miandry izay fotoana azoana azy indray zany aloha. Rehefa azoko izy dia miantso an'lahy ihany aho. Ilaina maika angeo ary manitra le vola ohatra ny sangisanginareo nge le izy zany Ka andodanitra raha ve za zany tsy maintsy miandry. Sady aleo aloha za monjy fodiana ka taraiky ny sakafony zanako. Ndao indray ariko fa atsoe raha vao mahazo vaovao Eno renareo teo mandova velona tantara mitoy no tsoratan'ny Ajara Andriamanala ireo nanome anany tantara tolotra Andriana Arsan sy Romi Armanana niaraka tamin'ny Clarisse Rajona, Prise Karakota Armanana ary Ajara Andri. Nandry afeosana natotosy Ajara Andri. Mbola hitoy